moa tokomanlanitra Jesosy tompony. Izany fampitaniana izay mipetraka aminay tsirairay avy. Moa aonao tokoa izy. Moa nanaiky misy olona ao amin'ny fahafatesana ny fiainana hoe izay. Sambola ny fahafatesana sy ny aizy nanomamy ny fona izy tiana indrindra. Fantatrao tompony fahalemenay. Fantatrao ny tsy fahatanteranay. Fa na dia nisy olona atao amin'ny aizy azy izay. Ka raha voakitika ny mombanay ny voninahitra sy izay velonay mahazy anay. Dia matetika avy an-trano dia miverina any amin'ny aizy natray. Satria tsy tsaronay ny alehibe ny fitiavanao namindranay. Fa ny manana tsiny ianao azy no hainay. Dia mangataka fa miramaro tompony. Azo akibony aminay ianao. Fa ampidiro ao anatin'ny fosisisanay ny finoana. Fa zokonay ianao Jesosy. Tomponay ianao. Tsy mameranay irery. Mamindra fonay ianao. Atao mino izany isanandro izay. Ka na inona fahasaratana mety mitranga amin'ny fiainanay. Dia tsy izany nataonay zavatra ka hampiondrika anay. Fa ny mitraka mijery anao Kristy ongy tamin'ny hazo fijaliana. Mpamonjy anay. Izany no tokony ho fononay sy ho fiainanay. Izany no rahatanteraonay dia ho azonay tokoa ny lanitra. Izany irina izay natanay indrindra amin'ny anaranao Jesosy. Mamondrafo mamelany irikay. Amen. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika amin'ity isan'ny taona ity dia ny teny faneva izay nifidin'ny komisiona dia ny Jaona toko fahavalo andininy faha enina amby telopolo. Kanefa dia ho vakitsika ny Jaona fahavalo vakitsika manomboka amin'ny andininy faha iraika amby telopolo ka hatramin'ny faha enina amby telopolo. Jaona toko fahavalo vakitsika manomboka amin'ny andininy faha iraika amby telopolo ka hatramin'ny faha enina amby telopolo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho Jesosy tamin'izao izay eo azy. Raha marina teny ianareo dia ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina ianareo tsy mandeha. Ary ireo namaly azy dia nanao hoe taranak'i Abrahama izay fa tsy mba handeha olona Israely izay. Ka ahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe lazay fa aminareo marina dia marina tokoa. Izy rehefa manomboka dia handeha vonona. Fa ny andeha tsy mipetraka ao amin'ny tany manan-karena, fa ny zanaka no mipetraka ao manan-karena. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ray Masina manana izay anareo fahamarina ny teninao fahamarina. Amen. Rifiangonana malala aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Voalohany indrindra ny fiavana dia miarahaba antsika rehetra nahatratra ity isan'ny taona fanaon'ny sondatam-pahatan'ny fiangonana Luterana Malagasy aty Frantsa ity. Zava-dehibe ny fotoana tahaka izao satria ny fifampiarahana dia maneho ny lasa ary rahasoa ho avy. Ny amin'ny lasa izay ny fampiarahana satria fahatsapana fitahiana. Tamin'izay lasa dia mety ny maro ny zavatra ny fangaroaro tao na ny soa na ny tsy dia mahafaly loatra na ny tsara na ny tsy dia tsara loatra. Dia ny famafao tao izany. Kanefa ao anatin'izany dia tsapako ny tanan'ilay mitondra, mitahiry, ka dia fampiarahaba isika mahatratra izao fotoana izao. Fa notahiny, nitehiriziny tao ambany fahasoavany ka mbola meno tombonandro ho tratry roa andro izao.
dia mivavaka sy mihataka dia ny hoe tsy ho latsaka fa ioatra no izay efa nitahiny ianao hatramin'izay ka hatramin'izao no mbola hiarovany sy hitahiny ianao ary amin'izany indrindra dia ny teniny no aina hery omeny hoentinao mamakivaky ny fiainanao avy dia ny teniny izay miteny mandrakariva azo matahotra fa indro momba no mandrakariva ambarapatonga ny fahataperana sotentono izy izay no mahazava-dehibe ny finoana inotsika ilay tia sy miantso ka mamitoky antsika fa eo ampelan-tanany zavatra rehetra fa dia arabaina isika na tratra izao isakona izao raha miteny anjarantsika koa dia toa miditra ao anatin'izany amin'ny hoe mitodika ny lasy ary mibanjina ny ho avy eo amin'ny notion de temps dia fantatsika fa samy manana ny azy rehetra raha ny sasany manana notion cyclique ary ny sasany manana notion linéaire ka rehefa mieritreritra anao dia ny hoe mifantany misy be présent amin'ireo izay manana notion linéaire tahaka ny fantany hoe misy hoe zany point zéro zany sy tsy misy nareo mathématicien mahalala tsara zany fa discussion dia tahaka izay koa misy ve ny présent satria toa mandalo malaky ny fotoana dia amin'ny ankehitriny efa no avy no mantsiny ary raha tsy afaka mieritreritra izany dia mety mijanona ka tsy afaka mandrosotsy io nolana ny mijanona ka tsy afaka mandrosotsy ino mampijanona antsika dia zao lay fitiavatena lay mahisika antsika io mampijanona raha izy fotsiny ny amin'ny famelan-keloka anareo fa tsy manana lovandrazana tsy mamamela heloka zay taranakirana tsy mifanambady amin'ny taranakirana fa tena tsy mety tsy nrazana iny dia manavatra fa reo dia zao dia lovany taranaka mandika fa génération telo hevitra dimy mbola tazomina zay zany hoe mijanona tamin'izay fotoana zay ny fotoananao satria tsy misy mitsy fifamelan-keloka atao dia ao anatin'izay dia tsy misy mitsona ny fahafaha fa tonga andevon'ilay olona tsy laizana ny famela heloka tary ianao taranaka mandova heloka ny taranaka mato eto jesosy dia milaza izany koa ny fifanoherany amin'ny atao hoe olona afaka sy matevo io ny zavatra anankiray lazain'i jesosy marina afaka nareo tsy matevo dia inona no zavatra lazain'i jesosy amin'izany misy condition afaka lazainy dia amin'ny andininy faraka amin'ny telopolo dia ho izy taminy ny jiosy izay nino azy amin'ntenena raha maharitra amin'ny teliko ianareo dia mpianatra koa io ny condition koa ny condition faharoa dia izao raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa anareo lazain'i jesosy eto zany dia zavatra anakoa lazainy eto dia ny hoe ny fahafahana izay omeny ny fahamarinana izay tsy hafa fa ny zanaka dia homena ho amin'ny
omeny ho an'ny mpianatra ka ny dikany hoe mpianatra dia raraka ity texte ity dia ilazana indrindra fa afaka ianao. Ny dikany hoe mpianatra zany dia nilazana Jesosy hoe mpianatra olona afaka ianao. Eto dia maneho lay karazana condition mampianatra Jesosy. Ahoana no mampianatra? Dia hitantsika eto amin'ny izao texte izao dia lazany Jesosy eto hoe mpianatra tokoa. Inona no lazany Jesosy amin'izany hoe mpianatra tokoa? Eto vao nilaza izany raha mpanao filazana tsara Jaona jerena dia eto Jaona no nilaza izany voalohany indrindra no hoe mpianatra tokoa. Izany hoe eto Jaona dia mampifanohitra ny amin'ireo izay tenenan Jesosy amin'ireo izay lazany eo amin'ny Jaona fahaenina andininy fahaenina ambin'ny hoe hatramin'izany dia maro ny mpianana niemotra ka tsy niarana le taminy intsony. Ny mpianana tokoa izany ireo nafahany ka ao aminy miara-mandeha aminy. Ny mpianatra tsy tena izy ireo niara taminy ka nandao azy. Inona lazainy Jesosy amin'izany mampianatra zany? Nilazainy amin'izany dia tsy ny hoe fotsiny mpanaraka azy fa raha jerentsika ny fahavalo andininy faharoambinifolo dia inona no lazainy Jesosy io? Hoy Jesosy Jesosy niteny tamin'ny olona zay ny olona iray ka nanao hoe izao ny fahazabazo tontolo izao izay manaraka tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanay. Io zany tsy mpanarakaraka foana. Io manko ny olana mpanarakaraka foana. Tsy mazava tsy azonao akory dia manarakaraka foana ianao. Indraindray dia verina misy manohetsiny amin'ny Tomasy ny hoe zany Tomasy zany dia tena olona manakory ary izy zany ka dia efa Jesosy zao tena efa teo amin'ny Jesosy dia mbola manao koa hoe za tsy ino ratsy zao za tsy ino ratsy zao. Eny azontsika menatsika izy fa misy zavatra anankiray nefa mahamarina le Tomasy dia izao tiany ho azo fototra mazava tsara ny zavatra rehetra tsy manitsy mihinana olona. Io no mahaterana-tsika koa io izay lazany mitera miteny hoe adventesse. Zany dia slogan lehibe tamin'ny antsony ny amin'izao hoe tamin'ny andro Neuf Clairon dia ilay slogan lehibe ny hoe ny zavatra rehetra tsy maintsy andianana fotony afantaranao tsara inona fantatrao hoe izay inonao. Fa ny apôstôly Paoly namaly azy mazava tsara hoe fa fantatrao izay inonao. Rehefa tsy fantatrao ny inonao dia manao afomoloa ianao. Tsy tanana hoe ny olona vao manao tonga tratran'ny zavatra ny tsy fantatrao izay mahazo azy mirehetra ohatrany maika Jesosy maika Jesosy maika ho ay Jesosy. Inona zany taminao zao maika tanao zao reny olona tratrany tsy fantatro tagodroatra tsy fantatro reny maika Jesosy anao no tabaisy ohatrany iny. Atreo izy misy zany mezana izy zany misy olona anankiray tratrany fofoazo anatany tsy fantatro izay nakofoazo tany avy eo izy maika Jesosy tabaisiny anao andro elanelana tsy avelany miasa foko tabaisiny amin'izao maika Jesosy hoe tompila zany tonga lady izy manasalama satria tsy fantan'izay inao tsy fantany. Io no ilazana indrindra tsy mpanarakaraka foana ny mino
tsy manarakaraka foana izy. Ary hitantsika amin'izao andro zao satria manarakaraka foana isika. Firy moa vao sy tsitonatsy ny androntsika izao ny andro sarotra e. Izay tsy miorona amin'ny finoana amin'izao dia remony ny fahavaloko. Andro sarotra. Amin'izao rehefa tenenao ny olona mba zao mba tsy mety eo ataona. Pastera, Jesosy daholo ny ariany Jesosy otorenany, ariany Jesosy otorenany. Zay any ilazany any. Izy hoe ilazanao tsy zay. Fa Jesosy izy ny Jesosy moa. Tahaka milazany sasany amiko rehefa tamiatra zao ny pastori. Na ny Jesosy Islamo na indray na ny Andriamanitra Islamo na ny Andriamanitra Kristiana na Andriamanitra Josra ihany any ny anao rery zay fa tsy niany. Marina tokoa ny Andriamanitra raha maneraka anao da hiary ny amin'ny Daesy any. Maneraka anao zany ny Andriamanitra. Kanefa dia amin'ny anaran'Andriamanitra anao nona amin'ny tena. Izany ny Andriamanitra ry Kristiana. Tsy izany ny Andriamanitsika. Ny Andriamanitsika ilay Andriamanitra fitiavana. Na nety tena na dia nombona teo amin'ny azo fijaliana azy azy ramany dia nikeny izany. Ka tsy manarakaraka foana. Fa manana tsara mandray ny fampianarana omeny tompo miorona ao anatin'ny fo mitarika dia ny teniny. Ary io no mahazava-dehibe ny finoana luterana amin'ny tenenany amin'ny hoe sola scriptura, ny soratra masina reriana. Rehefa ilozany soratra masina ka tsy mazava aminao ny soratra masina dia avadiky ny devolo famotaranao io. Izany dia tena mila ny fanazavany fanahy masina ianao ahafantatra tsara zay inonao ka tsy anaraka raha ny fahatana. Inona koa no mahampianatra tokoa, no mahampianatra tokoa dia hitatsika ny minomino fona. Minomino fona. Rehefa manao azo manam-ponona zao ny isika dia loza ry. Inona le minomino fona sasany? Tany Madagasikara tany fantatrareo misy tantara anankiray. Misy olona zao atao karazan-tantara mpifoazana ka dia nino rehetra fa tsy mifatony izy. Ka rehefa maty izy dia nino sady mivavaka maty izy rehetra amin'ny finoana. Fa velona. Efa maimbo ny faty mbola eo ihany. Minomino fona. Zavatra tsy hino. Minomino fona. Misy mpianatra mandritry ny fotoam-pianarana izy manao labrainy no asany tsy mianatra izy fa mandeha atsiana. Rehefa tonga fanadinana dia mino an Jesosy no misy fa Jesosy hanao ny fanadinana. Adala manoana no zany. Manina no akafanan'Andriamanitra ohatr'izany. Dia mahay haka inona ny teniny manao hoe angatao izay tianareo na inona na inona. Kamo velona mianara koa fa hanampy anao tokoa izy. Hanolotsainanao izy. Hanome fahendrena sy fahalalana izy. Fa anao natao nianatra. Tsy anao labrainy dia rehefa atao anery azy fotsy hoe ny sasany zany hoe tsy ampiana mihitsy hoe atao mba lalana fahazao aho. Tsy mihitsy, tsy minomino foana ohatr'izany e. Tsy izany mihitsy. Indrindra isika luterana tsy mety amintsika izany. Tsy mety amintsika izany. Amintsika dia tena zay hery omen'Andriamanitra anao dia ampiasao tanteraka iny fahazakamo. Dia ataontsika azy indraindray. Dia mbola angatahana koa ampidino kely ny niveau. Fanaonana no manao an'izany. Iza no mbola nangataka hidiny
midina ho aiza men'Andriamanitra hery fahalalana fahenenanao ampiasao arak'izay niantsony anao fa raha mino anao fa ianao tsy anao io zay tena niantson'Andriamanitra anao ipetrapetraponio dia toy izy ary raha zay ny fononao fa izaho tsy mino an'izay tsy mino an'izay mian'Andriamanitra dia io ny tenin'i Jesosy isika tsy maintsy miasa raha mbola toandro ny andro mbola mitanora ianao mbola memieny sy fahenena sy fahalalana ianao maninona mapetrapotsiny ka hatreo mametsina an'Andriamanitra rehefa tsy azonao zay tadiavinao maka fahalan'Andriamanitra ho tsisy antony ianao tenenin'i Jesosy mpianana tokoa dia tsy zay tahak'izay eto amin'izao teny izao dia lazainy Jesosy fa ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy hoandevy arak'izany ary dia misy marina zay tiany Jesosy ho fantatrao fa io no lalana tialanao avy eo amin'ny mandevy anao io no lalana hialanao avy eo mandevonao ka ahatonganao olona afaka namalina izay tiany mpiaranaky Abrahama ary hatrizay tsy mba handevon'olona hatrizay zay ka nahoana no ataoneo ho afaka ianareo kakany Jesosy na dia zaho efa mieritreritra ny tenako efa tena mazao dia ka io mandevo ihany aky inona no mahatonga an'izay satria tsy fantatrao ny marina satria tsy fantatrao ny marina inona zany marina lazainy Jesosy eto zany ny marina lazainy Jesosy eto dia izay lazay ny randrasina ny teny Hebreo no ampiasana dia rasina hoe emety io rasina emety io dia milaza koa fa misy relation amin'ny olona satria mantra raha netsika tsy hiditra amin'ny filozofia fa ny marina lazaina eto dia mitovy indrindra amin'izay ampiasana ny amin'ny atao hoe fidélité ka io dia toetran'Andriamanitra io ao amin'ny resaka fanekenana ny aliansa dia ao mihitsy misy toetran'Andriamanitra io no izy mitoetra ho mahatoky izy mahatoky sy maro Andriamanitra mahatoky sy maro izy ka ao amin'izany fahamarinana zany dia anehoan'i Jesosy indrindra no hoe ary eto tiako lazaina kely na Jesosy na ny apôstôly Paoly na ny apôstôly rehetra dia tsy nanana afa-tsy ny antsointsika hoe testamenta taloha Baiboly izy ary Jesosy dia milaza ny teny soratra masina raha milaza izy hoe ny soratra masina dia miantsointsika hoe testamenta taloha io izy dia tsy misy azo na dia teny soratra iray azy tsy azo malana na iota anankiray azy tsy azo soratra noho izany tsy ny Paoly na Jesosy na ny apôstôly no nanao tsinotsinona ny testamenta taloha fa Baibolyn'io ny tsy tiany Paoly dia ny interprétation pharisaïque nataony testamenta taloha ka lasa ao anatiny dia tsy lalàna amin'izay fotoana izay dia tsy lay loi servante ny fitenenana lalàna mpanompo mpitaiza fa lasa loi asservisante izy
Zany hoe mpanandeha andevozana lalàna. Io no tenenin'i Paoly indrindra amin'ny epistily rehetra. Kaza fangarony hoe ny testamenta taloha sy ny interprétation farisaïque any amin'ny lalàna. Tsy mifangarony fampianarana erreur dans la doctrine mihitsy ny mampifangaro ny interprétation farisaïque sy ny testamenta taloha ho anankiray. Tsy mifangarony no izany tsy Paoly tsy milaza ny testamenta taloha ho diso na Jesosy milaza azy ho volany any sanatria izany lalàn'Andriamanitra masina marina fampitaizantsika ao amin'ny Kristy izy servante izy ka ao amin'izany dia asehon'Andriamanitra amin'ny hoe fidélité ny filazany amin'ny fanekena. Fanekena tsotro zao hamindranao hiala avy ao amin'ny maizina ho mazava. Fanekena tsotro zao hanalanao avy ao amin'ny fahafatesana amin'ny fiainana. Fanekena tsotro zao hanalanao avy ao amin'ny trano maizina ho any amin'ny fahavahana. Tsy miova io. Terina trano voalohany ka hatramin'ny farany. Tsy miova io. Io ny fidélitén'Andriamanitra. Ka amin'ny fidélitén'Andriamanitra tamintsika io koa no tadiavany hananantsika fidélité aminy. Ka tsy hijerentsika tsy ararakarantsika foana fahatany, tsy hinonontsika foana fahatany, fa afantarantsika tsara ny sitrapony. Ka hipetrahantsika amin'izany ho mahatoky hatramin'ny farany koa. Amin'izany ny tenenany amin'ireo Jesosy reto izay mino azy ilazany fa ny zanak'Andriamanitra izay tonga ho aminy dia io no manatanteraka ny lalàn'Andriamanitra ho azy sy ho anao. Satria inona ny asan'ny lalàna manamena. Ary tena ny milohany hatramin'ny farany tsy miaro. Milohany hatramin'ny farany. Fa saingy izao tsy ianao no mitondra ny fanamelohany fa Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy ianao no mitondra, tsy zakanao ny fanamelohany fa maty tanteraka ianao fa Kristy no mitondra azy ho anao teo amin'ny hazo fijaliana. Io no kady amin'izay io no lazany literany amin'ny ataony hoe justice imputate. Zany hoe fahamarinana nomenanao fa tsy anao. Dia rehefa mijery anao Andriamanitra dia fahamarinan'i Kristy natafiny anao mahita. Izay mitiavana. Io no fahamarinana. Ka io no lazain'i Jesosy eto hoe ny zanaka, ny marina, io no marina tian'i Jesosy lazaina amin'ireo toyny ireo. Io no manafaka anao, io no fiainanao. Ka ilazany aminy hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia io indrindra ilay ilazany Jesosy hoe tonga hanafaka anareo. Tonga hitondra isolanao, hitondra ny fahotanao sy ny heliko rehetra eo amin'ny hazo fijaliana. Ka dia ho afaka tokoa ianao. Ary tsy misy lalana hafa ho anao ho ahy afa-tsy Jesosy rehetra. Raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Koa ny marina manafaka anareo. Izy tena no marina satria ilay marina teny tonga nofo kanonina tamintsika. Io indrindra no ilazany amin'ny hoe tokoa. Io adverbe avy amin'ny verbe être izy na ny grika mijery montos zany. Dia hitanareo fa misy resaka ontologie mazava tsara ao anatiny. Izay maneho azy, izay maneho amin'ny Jesosy. Dia Jesosy lay zanaka, lay marina tonga nofo no
ny fahamarinany ny fahamarinanao, ny fandresenany ny fandresenao, ny fahafahany mety miaraka aminy ianao ny solony ka tsy nataony hoe mpanao intsony fa nataony hoe sakaiza afaka miaraka raha ny zanaka no afaka nareo dia afaka tokoa. Voninahitra ny Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masina tsy aza trano indrindra ka azy atrano mandrak'izay raisiny finahina fahasoavan'i Jesosy Kristy fitiavan'Andriamanitra ny raisiny